Fomba hafa kosa indray noho ny olana ara-politika teto amin'ny firenena dia voatery nikatona ny fahitalavitra sy ny radio MBS aina manjery ny filoham-pirenena teo aloha. Niona tamin'ny mpanao gazety moa ny tompona andraikitra eo anivon'izany orinasa izany ary nanambara fa hisokatra tsy ho ela ity aina manjery ity. Rehefa niato nandritra ny 5 taona mahery dia hisokatra ny fahitalavitra sy ny radio MBS eto Antananarivo araka ny fanambarana izay navoaka ny tompona andraikitra avy ao amin'ity aina manjery ny filoha teo aloha Ravalomanana ity. Tsy nametraka ny fotoana mazava hisokafany kosa nefa ny tompona andraikitra ary mbola miankina amin'ny fikarakarana ny antota taratasy eo anivon'ny ministeran'ny serasera izany. Iverina tsy ho ela ny fahitalavitra MBS sy ny onjam-peo MBS ny eto Antananarivo ihany aloha no resaka hatreto. Efa eo am-pikarakarana ny antota taratasy eo anivon'ny ministera zany zay amin'izao fotoana izao dia matoka izay fa tsy ho ela dia ho afaka iverina hiasa soa tsara ny onjam-peo sy ny fahitalavitra satria tiako ny manamarika fa tsy nisy mihitsy zany hoe didim-pitsarana ohatra na fepetra manokana no raisina teo anivon'ny fitondram-panjakana manajanona ny MBS fa fanapahan-kevitra avy amin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny MBS ihany zany no nanajanona ny tsy nanajanona raha ny tena marina fa napiato vonjimaika ny fiodonan'ny orinasa tamin'ny taona 9 sy 2000 tamin'izay fotoana izay zany natao mise en veilleuse ny orinasa dia nalefa chômage technique ny mpiasa dia efa nampahafantarina an'izay zany teo anivon'ny ministera tamin'ny taona 9 sy 2000 hoe tsy maintsy miato kely vonjimaika aloha zahay dia amin'izao fotoana izao zany efa niverina nampahafantatra ny ministera indray ny tompona andraikitra eo anivon'ny MBS fa iverina hiasa. Ny eo amin'ny lafin'ny taratasy zany mbola misy atota taratasy tokoa zany takiany ministera amin'ny MBS dia eo am-panangonana ny atota taratasy zany zay amin'izao fotoana izao dia miankina amin'izay valitenin'ny ministera momba ny atota taratasy izay mbola ho apetraka ihany aminy zany ny mametra ny fotoana hoe oviana marina ny tena efa azon'olona enona sy azon'olona jerena ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS fa raha ny avy aty aminay tsy tokony ho ela mihitsiny zany ny pitsipitsiny ara-teknika sy ny famerenana ny aina manjery sy ny fahitalavitra fa dia miankina fotsiny amin'izay hoe faharetany valiteny avy amin'ny ministera ny mahaingana na mataraiky kely amin'ny fiverenana. Misy atota taratasy teknika zany amin'ny ankapobeny le izy ohatra ny hoe aiza ny toerana hipetrahan'ny fitaovana sy ny ohatrohatran'izay satria tsy maintsy misy tsinona ny fanamariny vérification technique zany tsy maintsy misy vérification technique ataon'ny OMER. Ny orinasa MBS izay anisan'ny voaroba sy may tamin'ny 29 Janoary 2020 raha ny fanazavana dia nisy ny fangatahana onitra natao teo amin'ny sehatra samihafa. Nisy fangatahana onitra zany efa napetraka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa mbola tsy misy valiny dia ohatran'izay koa teto toerana zany nisy fangatahana onitra natao fa mbola tsy misy valiny ihany koa fa ny ahafahana manomboka ny MBS zany atao anatin'ny fotoana fohy dia mahalala tanana be da be zany efa nanatona anay hoe vonona ny anampy amin'ny lafin'ny fampitaovana. Araka ny fanazavana trano 300 ny mpiasa teo anivon'ny MBS ny 9 sy 2000 ary ny mpiasa no nangataka ny famerenana ny fanodinana ity televiziona sy radio ity. Andrasana araka izany ny valiteny avy amin'ny ministeran'ny serasera momba ny fanokafana ity orinasa serasera ity.